mazava ny mpankafy fandaharana rehetra. Chef ny an-trano no miaraka aminareo ao anatin'ny fandaharana ny nahandro sy CFPNI. Ampatsahiviko hatrany hoe CFPNI de Centre de Formation Professionnelle eto Toamasina no misy azy ary mampiofana mahandro sakafo toy ny pâtisserie sy ny cuisine. Dia androany dia hanolotra sakafo anankiray izay somary miavaka. Izay foana moa zany ny tanjontsika hoe ny ao anatin'ny lakozia zany dia tsy misy mihitsy ny fepetra hoe tsy azo atao zao. Raha tsy hoe ny zavatra tena masiso, ny zavatra tena ratsy, fa raha mbola ny sakafo ka mety miaraka dia mbola azontsika atambatra foana. Ny sakafontsika androany dia salade de courgette et melon. Zany hoe io zany potiron voatavo. Zany zany anisany ny sakafontsika androany. Ny courgette izay nisafidiana dia atao an'ilay tanoranora satria salade no ataontsika androany. Dia ny voatavo toy izao. Mila persile ihany koa tsika ary mila sakay maitso kely anankiray dia mila tongolo oignon ihany koa. Rehefa vita izay dia tonga eo amin'ny fotoana izay anapatapahana na hitetehana ireo legioma ireo tsika, ka ny courgette dia ataontsika rondelle. Ny courgette zany dia atao rondelle. Tetehantsika rondelle zany ny courgette. Toy izao moa zany ilay rondelle. Natao mitovitovy ny habeany, samyilay tanora kely daholo zany izy rehetra. Azo atao entrée ihany koa izy ity amp'izay. Ireo zany ny courgette izay ho ampiasaintsika. Dia ny voatavo na ny melon na ny potiron izay hitantsika zany dia azo tenenana anazy daholo. Dia ity indray ataontsika somary en morceau toy izao. Ity zany morceau foana ny anaovantsika azy fa tsy atao matevina be fotsiny Mety zany ny cuisson antsika androany na à la vapeur na le ampangotrahana kely ohatran'ilay fataoko. Na sautena ihany koa mety daholo. Apitsika kely mba atao mitovitovy ny fizarany zany mitovitovy ny habetsany dia ilay hoe atao morceau izy zay. Rehefa vita izay dia nalaintsika ilay sakay kely anankiray dia alantsika tao ny voaniny. Alantsika tao ny voaniny dia rehefa afaka ny voaniny dia tetehantsika ihany koa izy. Izy ity indray dia tonga dia ataoko ato anatin'ny anaovako ny saosy vinaigrette. Dia ny oignon ataoko rondelle ihany koa. Raha ohatra moa zany tia boribory tsara dia lasa bracelet mihitsy izy tsy maninona fa atao an'ilay madinidinika fotsiny ilay oignon. Atao hita tsara zany ny oignon androany apariparitaka tsara ohatr'izao izy.
Aparitakitsika tsara ohatr'izay. Dia rehefa vita izay dia alaintsika koa ny persily dia tetehantsika indray ity atao tena finement haché mihitsiny. Rehefa alatsika tsy dia azo avela ela eo ambony planchette ny hoditra na dia tsy eritreretina ho fako be ary izy dia aleo foana izy hiala eo ambony planchette. Rehefa voatetitsika finement haché ny persily dia ataotsika ao anatiny ao koa. Rehefa vita izay dia lasa amintsika ahandro azy indray. Somary sautena kely ny tondratsika azy kanefa mbola ho ampiana saosy vinaigrette izy avy eo. Izay ilay somary mampiavaka an'ilay fomba nahandro izany. Hoentina mahandro menaka kelikely. Tsy asiana sira mihitsy izy fa mora levona be daholo reto Rehefa manomboka mafana dia ho arotsakitsika. Izay iny efa misy fumée iny izy arotsakitsika ao ilay courgette sy voatavo. Mandritra an'izay fotoana izay kelikely fotsiny menaka atao ato sisa satria efa nasiana menaka izy ary fa ny vinaigre no afaka ampiakarina kely asisiana poivre tsara satria izy teny mamimamy zao io voatavo io raha tena mafy loatra ilay courgette sy voatavo nefa efa hita mitady ho may dia mahazo manampy sira kely ato satria izany mampitera-drano kely anazy mba hampamasamasaka kely azy. Asiako poivre kely ato anatiny saosy vinaigrette tsika dia asika koa an'ilay paprika. Ataoko somary betsabetsaka ny vinaigre satria tena ho alonantsika izy io dia amin'izay izy tianareo. Rehefa afaka fotsiny izany ilay manta amin'ilay courgette sy ilay voatavo dia efa vita izy fa tsy hoe andrahoina izy akory ho masaka. Rehefa afaka ilay manta aminy izay dia vita tena vetivetika kely mihitsy tsy mahazo asiana may izay dia vita. Dia makitsika baolina anankiray mba handonantsika anazy elaela mihitsy izany izay izy vao atao aroso. Ataotsika ao anaty baolina kely mihitsy izy mba hangalany tsara ny tsiron'ilay saosy vinaigrette izany ny tanjony eto mety tena inona ary izany sakafo izany fa izay mihitsy ny ilay tanjontsika anamboatra sakafo anao création amorona. Izay izany ny tanjontsika hoe amorona sakafotsika fa tsy hoe hampianatra ny zavatra efa hay dia mba ho sakafo tsara aloha ilay izy ary sakafo fihinana. Dia aza miteny hoe za tsy tia voatavo fa za tsy hihinana an'io andramo. Ohatr'izao izany izy izao dia nalaina amin'izay ilay saosy vinaigrette dia nararaka tao. Atsofokareo io ao anaty réfrigérateur mandritra ny fotoana elaela dia trohany courgette, trohan'ilay voatavo, ilay saosy vinaigrette nareo dia rehefa avy eo izy lasa tsara be ary tsy fantatra mihitsy hoe tsirona voatavo. Azonareo asiana an'izay achard épice misy any amin'ny mpivarotra izay dia tsy fantatra mihitsy io. Tsisy mahafantatra mihitsy hoe voatavo
fa aza matahotra nareo. Tonga eto amin'ny fotoana izay anaovantsika ny présentation an'ity achara courgette et melon tsika. Melon tsy ilay voankazo io fa tena ilay voatavo ny tenenantsika azy. Rehefa vita izay dia alaiko izy dia apetrako salady izy. Azo atao entrée ihany koa fa entrée froide. Mba miala amin'ilay hoe lasary karaoty composé kely fa azo atao tsara sady voatavo ny be da be. Feno izao ny eny an-tsena eny be da be. Tsy atahorana hitsonika hoe ho rava mandrapatonga ny mpihinana. Izy raha teo efa nataontsika nangatsiatsika tsara tany anaty réfrigérateur dia efa tafiditra any anatiny tsara ny tsiro ny sirandramana tsara dia io zany no ataontsika entrée anankiray gaga mipinana hoe inona ary ity. Olona tsy tia courgette sy ny sisa lasa tia satria izy ity dia marimarikivy tsara sady matsiro tsara. Azontsika haingona persile kely toy izao. Toy izao indray ary ny sakafo izay natolotra anareo androany. Tsy karaoty io voatavo io. Izany hoe mba hohanina amin'ny fomba hafa koa zany ilay sakafo fa tsy hoe atao purée foana na tsy haiko atao lasopy foana. Fa androany izy natao salade. Izay indray ny fandaharantsika androany fa mbola manantena anareo hatrany anaraka ny fandaharana ary anandrana ampiasa an'izany voatavo izany amin'ny karazana achara dia aza adino ny mandefa ny sary ho an'izay efa navita any anatin'ny page CFPNI na any anatin'ny page ny nahandro. Izay indray ny fandaharantsika fa amin'ny manaraka indray.